Resaka fifidianana ihany ty. Tena efa tsy rariny intsony zao fanaovana tsinotsinona ny vahoaka malagasy izao. Efa herinandro sady zay no lasa natao ny fifidianana efa narirarira tany am-boalohany iny, fa tsy maintsy natao moa dia tsy maintsy noefaina satria matahotra ny hiatrika ny fitsaram-bahoaka amin'ny alalan'ny fifidianana. Zay maha olona tsy mety, tsy milamina sy tsy marina an'ireo milaza aty farankisosina ho mpitondra eto Madagasikara reto, satria raha olona manao ny asanao araka ny tokony ho izy, manasoa ny firenena ary manampy ny vahoaka ianao, tsy tokony hisy atahoranao ny mandalo an'izany fanadinana hoe fifidianana zany, zavatra tokony handeha ho azy zany. Fa matoa mividy olona, matoa manao an'ity tetika rehetra maloto rehetra ty angalarana fifidianana, dia tsy mahatokony tenanao zany ianao ary mahatsapa-tena fa tsy nanao ny asanao, tsy mahavita azy, saingy mibody seza tsy mety miala, dia tsy maintsy mangalatra vao tafapetraka eo. Ka herinandro zay no lasa resaka fifidianana local filaza azy, zany hoe resaka faritra kely, resaka distrika, resaka kely zany, olona mpifidy ataontsika hoe Anarivo na Manalina, isaky ny reny vondrombondrona kely ao anatin'ny distrika ireny. Inona ny tokony tsy havitanana zany ao anatin'ny, ataontsika hoe ny roa andro, raha faran'izay betsaka efa be dia be ny roa andro. Farafaratsy mba mivoaka ny valim-pifidianana provisoire aloha, fa dia izao kononina any, dina any, foronina daholo ty zavatra tsangatsy amanorana rehetra ty. Misy mandoro ny birao-pifidianana na ny zay misy zay rehetra mombamomba ny fifidianana rehetra, tsy tonga ho azy reny fa zavatra inina atao. Ka io anie zavatra tsy olona hoe fifidianana ohatrany hoe fifidianana filoham-pirenena, hoe olona ray no fidininy vahoaka rehetra tapitrisany eran'i Madagasikara. Reny de mila hoe azoazo an-tsaina ihany no zava-misy any amintsika, tsika isan'ny gisitra indrindra eto ambonin'ity tany ity, ampalahelo, tsy mahagaga raha 2 volana 3 volana vao mivaly ny fifidianana filoham-pirenena rehefa mikasika amin'ny firenena ray manontolo. Mbola eo any koa moa ny afindrafindrao maloto, fa zavatra tokony vita ao anatin'ny 2 volana lasa 2 volana. Ty zavatra tokony vita ao anatin'ny 2 andro, herinandro zao mbola tsisy ozany, satria tsy maintsy afenina, tsy azo avoaka le efa valim-pifidianana efa mazava, zay hita fa mandoa ary manilika ny kandidan'ny fitondrana. Ka tsy maintsy arirarira eo le izy, fenona hodikodina zay azo atao, reny hoe 700 lasa 720, ny 370 lasa 370 sy 300. Zay le mazinoary zay, zay le mazian'le hiromary, mazinoary. Ka matoa misy zavatra ohatran'ireny dia misy resaka maloto ao amin'ny CNI araka ny fitenenana, araka zavatra tonga ao ny fotsy dia lasa vadika maintimainty, ny olona any amin'ny farany lasa atao voalohany ary ny olona resy atao mpandresy. Zany
no fahaizany ny raha fipitondrana eto amintsika am'izao andro mazava taona 2024 zao. Ka atao daholo zay amafana ireo porofony faharesena dorana misy reny hoe may tsy hitana lehan'ny vato reny, tsy hitana lehan'ny PV satria nisan'ny vato manan-kery latsaka noho ny vato azo ny kandida andry ralahy. Mahay loatra ny ralahy ka de olona rehetrarehetra zany nifidy vato anankiroa ifidianana anazy volany teo. Ka tsy ho lava ny resaka fa mailosika vahoaka ary mirahina satria tsisy afa-tsy mifiraisakina no andresentsika an'ireo na inona lalaka lehan'io valin'io fifidianan'io de efa mazava fa tsy lefitra manana ny rariny intsony isika malagasy ary tsy anaiky ny tsirariny, tsy anaiky no vinavina ny tsirariny satria raha mbola manaiky eto tsika 13 tsika efa nanaiky, 12 tsika efa nanaiky. Raha manaiky eto tsika de velomalava satria mamomy danadana ny varavarany efa tsirariny zay efa dananaka eto amintsika zao halatra akisy rano amboletra ary tena tsy faty tsisy hena masotsony mihitsy fa de avadika tsotro zao fotsiny le zava-misy, le zava-marina. Ka raha vao mbola anaiky an'izay tsirariny zay tsika de mbola tsirariny mbola anetsina napitrisany no zao efa iainantsika zao no mbola miandry atsika ao anatin'ny 5 taona. Ary tsarovy fa rehefa manaiky ny tsirariny tsika dia mankatoa zay, mankantoa ny tsirariny, mankantoa reo olona mpanao ny tsirariny reo. Dikan'izany de isika ihany no mame lalana azy reo anao ny tsirariny, tsika mame permis, mame basy hitifirana ny tenatsika, mame azy ny fahefana amretana atsika. Ka ny dikan'izany rehefa samy ho faty ihany de mijoro hatramin'ny farantsika miaro ny safiditsika. Nanao an'izay fahendrena amin'ny lalan'ny fahamarinana sy ny lalan'ny ara-dalantsika, nanao an'iny fifidianana iny, reny tsy ratsy mipaika ny firaisan'ny vondrona maromaro, vondrona politika teto Madagasikara. Zavatra voalohany, zavatra nisy ohatrany zany hoe le tombotsoam-pirenena, le tombotsoa-iombonana no loavina tapiny loha fa napirimina ny fitiavatena sy ny ampipo sy ny tombotsoa manokana. Matota fa voarotrin' reny ny akolafikery samihafa. Sika vahoaka sisa no mamarana zany reo efa vita ny adidin'ireo le mpitarika reo, mpanao politika reo efa vita. Zany efa marke, efa mandresy tsika raha ny tena marina de mivahoaka raha rigibizy ny resahana, ny vahoaka sisa no mitransforme an'le iny ho fandresena tanteraka, fandresena farany. Ka dia alahoery ny vahoaka malagasy mijoro aza miempotra toano arovy ny safiditsika na iny kidonana iny kiatra ho an'ny Madagasikara afaka, satria tsy ho afaka tsika na oviana na oviana raha mbola ireo olona tsy marina ireo nitondra ny firenentsika.
Ka rehefa tsy misy ny fahamarinana de tsy voaja mandrakizay ny lalàna ka de isy foana fanitsakitsahana sy ny fanazimbazimbana ary ny fampijaliana vahoaka. De jorosika zany ho an'ny Madagasikara afaka, malagasy vahoaka afaka, maso mandidy eo amin'ny taniny, tompon'ny fahefana, manome amin'ny fahefana ho an'ireo zay mitondra azy, ary hiaditsika, hijorotsika ho an'ny Madagasikara, firenena tandalàna anjakan'ny fahamarinana, mba ahafahantsika rehetra misitraka ny tombotsoa sy migioka ny tombotsoa am'ireo arena sesehena eto amin'ity tanitsika ity, mba tsy ho tompotrano mionitsika ary ho masy mandidy eto amin'ny tanitsika. Mandra-peona daholo indray tompo kilasy, tompo vavy.